Ny zavanisy tany amin'ny sambava iny dia zaza kilasy fahaenina ao amin'ny CG Andamoty namela taratasy dia tsy hita intsony nanomboka ny omaly. Ampahany soratra tamin'ny taratasy napetrany tao an-tranony hoe aleo zaho mandeha toy izay ianareo misaraka, misaotra ny vitanareo fa zaho minana maty na tsy maty tsy maintsy mandeha ary samy tsara amin'olo jiaby mahay zaho. Tonga soa Hermina Brigitte na Menakely no anarany, monina ao Andranolanana fokontaniny Ambodisatrana de mitady azy ny fianakaviany ary miandry ny fiverenany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka rehetra izay ataontsika modia abonné vetivety alohan'ny chaîne-natsika ary entanina ihany koa ianareo mba hametraka ny commentaire sy hanao j'aime ny vidéo. Ndeha ary ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné ho ary ny chaîne-natsika. Resaka vary sy ny kapoakambary no hanombohantsika ity video anankiray ity. Ahena 570 ariary ny kapoakambary. Ao anatin'ny iray volana sy tapany dia tsy maintsy ahena 570 ariary ny kapoakambary afarana hoy filoha Andry Rajoely nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny omaly. Hisy fepetrahapetraka ihany koa mba hanenanana ny vidim-bary vokarina anatiny mba ho zakany malagasy ny vidiny. Izany moa ny zavatra voalazan'ny filoha Andry Rajoely nandritra ny filan-kevitry ny ministry ny Andro Omaly. Miresaka indrindra mikasika an'izay filan-kevitra ny ministra izay isika dia nandefa hafatra ny filoha Andry Rajoely ny Andro androany. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany. Nalefa mivantana tamin'ny fahitalavitra tamin'ny radio ary nozaraina tamin'ny tambanjotra antserasera ny filan-kevitra ny ministra. Manana andraikitra ny mpitondra hizara amin'ny praitanin-drazana ny fomba fiasa anatin'ny mangarahara tanteraka. Indrindra moa ho ity filoham-pirenena ity dia mba ampisehoana fa tena eo anilan'ny praitanin-drazana tokoa ny mpitondra fanjakana ary mifantoka tanteraka amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny hevitra notapahana rehetra. Izany moa ny fanambarana izay nataon'ity filoha Andry Rajoely ity ny Andro androany izay hita tao anatin'ny pejiny izany fanambarana izay nataony izany. Ndeha ary isika hijery kely ny fanambarana izay nataony Andriamatoa Rakotomandimby Benjamin Alexis ity. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony mbola tsy nisy ny mpitsara nahazo tsindry tamin'ny asa nataony nandritra izay fotoana ny asako izay. Izaho Rakotomandimby Benjamin Alexis ihany no samy milaza fa tsy mbola nanendribokitra ireo mpitsara tamin'ny asa nataony. Mila hatao tsara tantana ny fitsarana eto Madagasikara ary hanana ny fahaleovantena tanteraka hoy ny ministry ny fitsarana ny Andro Omaly teny Faravohitra. Ary mbola nilaza ihany koa ity ministry ny fitsarana ity ny hoe tokony ho tafatsangana amin'ny ity taona ity ny inspection générale de la justice ary ny filan-kevitra nasionaly momba ny fitsarana hanamafisana amin'ny mahatany tandalana any Madagasikara voafakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fametrahana ireo rafitra ireo hoy ity ministra ity ny Andro Omaly. Rehefa voalazantsika ary ny mikasika an'izay dia andeha ary isika hizara kely ity zavatra hita tao amin'ny Rabenirina Lazabetega ity. Lehilahy novonoiny zanabadiny, lehilahy iray no novonoiny zanabadiny tamin'ny fomba feno habibiana, notapahany ny tongony sy ny lohany ary nataony tao anaty kitapo tao Andalabe Mahitsy. Izany Andalabe Mahitsy izany moa dia any Mananara avaratra, tsy fantatra ny tena namonoany azy, nentiny ny mpitandro ny filaminana namonjy ny tompo-pahasalamana Ilaina Vandoza amin'izao. Izany moa ny zavatra hita tao amin'ny Rabenirina Lazabetega, koa dia zareo kely aminareo rehetra. Koa satria voalazantsika ihany koa ny mikasika aniny zavanitranga tany Andalabe Mahitsy iny, ndeha arisika hijery kely ity zavatra hita tao amin'ny Valihery Rabenaivo ity. Tany amin'ny RN6 iny dia fiara 4x4 tratra nitondra concombre de mer 800 kg. Natratrarana concombre de mer milanja 700 kg ny fiara 4x4 miisa roa nosakana ny mpitandro ny filaminana tamin'ny lalam-pirenena fahaenina iny ny androany maraina tokony tamin'ny iray ora sy 20 minitra. Raha ny angom-baovao dia solombavambahoaka teo aloha no nitondra ny fiara avy any Analalava ihazo any Ambanja izy ireo no izotra tehaka izao. Nogiazana avy hatrany ireo fiara ary
ary efa eo ampelantanany manam-pahefana ny raharaha. Izany moa ny zavatra hita tao anatin'ny vaovao 24 koa dia zareo kely aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity mba hahatonga ianareo aharaka foana ny zava-misy araka izay matimatesako isanandro. Rehefa voaresaka antsika ihany koa ny mikasika an'izay dia andeha resika iresaka kely ny zavatra malaza any ivelany, ny vaovao malaza any ivelany. Calabra Italie mandrara ny mponina ao aminy mba tsy harary ny ben'ny tanàna. Noho ny tsy fampiany mpitsabo sy ny tsy fahamarinam-pototry ny fisokafany toeram-pitsaboana izay hantokana mba misy ao amin'ny tanànany dia namoaka didy mandraran'ny olona mba tsy harary ny ben'ny tanàna tany Calabra Italie. Manodidina ny 300 eo anefa ny mponina ao amin'io tanàna io ka ny 10 isanjato amin'ireo dia efa nahazo taona ary manana toe-pahasalamana tena mila arahamaso ankaiky. Ho fanairana sy antsoavo amin'ny fitotonganany tolotra omeny fanjakana no antony namoahana ny didy izay navoaka tamin'ny fiandohany ity volana janoary ity. Izany moa ny zavatra malaza sy zavatra misy any Calabra Italie ny resaka hoe mandrara ny mponina ao aminy mba tsy harary ny ben'ny tanàna. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'izay dia ndeha harisika hilaza indray ity zavatra tsara ho fantatra ity. Izy ity moa dia zavatra izay efa nolazaintsika tamin'ny fampidirana fiandohany ity video ity. Any Sambava no tranga anankiray ity no niseho. Zaza kilasy fahaenina ao amin'ny CG Andamoty na mila taratasy dia tsy hita intsony nanomboka ny omaly. Ampahany soratra tamin'ny taratasy napetrany tao an-tranony hoe aleo zaho mandeha toy izay ianareo misaraka. Misaotra ny vitanareo fa zaho minana maty na tsy maty tsy maintsy mandeha ary samy tsara amin'olo jiaby izay mahay zaho. Izany hoe mampamangy amin'olona rehetra izay mahafantatra ny tenako. Izany moa ny ampahany soratra izay hita tao amin'ny taratasy izay napetraka an'ity minakely ity. Ity minakely ity moa dia tonga soa Hermina Brigitte no anarany ary monina ao Andranoalana na fokontany Ambodisatrana faharoa. Mitady azy ny fianakaviany amin'izao fotoana izao ka nanaovana ombay mitady moa ity zazavavy kely ity. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia mivavaka amin'ny Andriamanitra Andriananahary mba ho hitany fianakaviany ity tonga soa Hermina Brigitte ity ary mivavaka ihany koa ho an'ny minakely mba hody any amin'ny fianakaviany fa tena mitady azy ny fianakaviany ka izany indrindra no antony nanovanjareo ombay mitady ity satria ty iverenany minakely ary izahay moa dia mivavaka ho an'ny fianakaviany sy minakely mba hifanojy izy ireo ary na misy aza izany tsy fitovian-kevitra izany mba hiverina ihany ny ankizy ary mety hakalesina ihany koa ny olon-dehibe. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia ankasitrana eram-po eran-tsaina ianareo na vita nahay ny video hatramin'ny farany ary mbola entaniko foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy anky hiato zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.